Faly miarabantsika tsirairay avy indray ata tsy tia talata maraina fa 12 volana novambra ity enona fa mahazo ny hery avy amin'Andriamanitra trany isika ary indrindra mino fa tsara lavitra ny tontolo androntsika rehefa manao ny lohalarana azy isika. Alohan'hidirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka ianay tsara andrisan-danitro atolotra ianao niterany laza ny ady sy ny voninahitra makasitraka anao izahay ny amin'ny tontolonay manontolo. Tsy teto izahay raha tsy ny fitiavanao ary tsy afaka nandray ny tenao izahay raha tsy ny famindramponao koa dia misaotra anao izahay satria mitondra fandresena ho anay ianao. Nandray ny tenao izay ankehitriny aoka ianao ialoha lalana anay amin'izany ary nazava ny tenao araka ny sitraponao aminay. Tonoana sy angatanay minaran'i Jesosy. Amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe ny tempolin'Andriamanitra nalaina amin'ny Korinthiana faharoa toko 5:5-10 manao hoe ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Amen. Asa tanan'Andriamanitra kato indrindra ny olombelona no arino ho amin'ny tanjona ambony sy masina indrindra ary faniriny ny hanoratra ny lalàny eo amin'ny lafiny rehetra mitabarina kely olombelona. Tokony ho tehirizina madio ny fanomezana nomena eo amin'ny ozatra sy ny nofo rehetra ary ny saina sy ny vatana. Ny fikasan'Andriamanitra dia ny ahatonga ny tenan'ny olombelona ho tempolo mifanahany andraikitra ambony no nakinina tamin'ny fanahy tsirairay mitarika ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy ny hery miasa mangina anana ny sambatan'ny olona. Raha manimba ny tenanao ianao dia tsy ianao ihany no hiara-ny voka-dratsy amin'izany fa olona maro hafa ihany koa, mety ny zanakao, mety ny tokantrano misy anao mihitsy aza. Maty i Kristy mba hamerenana indray amin'ny laony ny endrik'Andriamanitra sy ny toetrany eo amin'ny taranak'olombelona mba azahoan'ny lehilahy sy ny vehivavy anjara amin'ny toetra an'Andriamanitra. Tsy tokony hampiasa ny herintsika ho amin'ny fahafahampo feno fitiavan-tena isika satria azy avokoa ny hery ananantsika. Ny fanompony tena manontolo no takian'Andriamanitra iriny mba ho tonga amin'ny tanjona izay nomeny ho tratrary ny lehilahy sy ny vehivavy. Tsy ampy raha toa ka ny ampahany sasany amin'ny tenan'ny olombelona ihany no ampiasaina. Tsy maintsy ampiasana ny tena manontolo raha tsy izany dia tsy tomombana ny fanompona atao. Andrasan'Andriamanitra ny ampiasain'ny olona ny fahaiza misaina nomena azy. Tiany raha omeny izy ireo ny feon'ny fieritreretana, ny toerana ambony indrindra ny tenjeny ho an'izany. Tokony ho kolokoloina ny hery ara-tsaina, tokony ho kolokoloina ny koa ny hery ara-batana miaraka amin'ny fihetseham-po zany mba hahefahan'ny be araka izay ambony indrindra izay mety ho tratrany. Amin'izany no hanehoana an'i Kristy amin'izao tontolo izao. Kolokoloy ary ny finoana izay nomenanao. Aoka ianao hahery ka handresy ny fanao rehetra izay manimba ny tempolo mifanahy. Miankina tanteraka amin'Andriamanitra isika ary matanjaka ny finoantsika rehefa matoky isika na dia tsy haintsika aza ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fitondrany na koa izay vokatra izany dia mampitodika antsika hiandrandra ny zavatra ho avy ny finoana ka hifikitra amin'ilay any hery izay mahatonga antsika ho tanteraka ho aminy. Amen. Ito Andriamanitra eo irinay tokoa raha ho tanteraka eo amin'ny fiainanay ny fanirianao ka ho lehilahy sy ho vehivavy izay matahotra anao tokoa izahay havita n'ilay iraka izay ampanaovinao anay ka ho fitahiana ho an'ny hafa na ho amin'ny fianakaviana na ho amin'ny mpiarabelona na ho amin'ny tokantrano misy anay na iza na iza satria ianao efa mitoetra eo aminay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Saru vile,
miaro